Nanomboka ny fanadihadiana mahakasika ireo anarana ireo numero karapanondro miverina indro anatin'ny lisi-pifidianana andritra ny fifidianana natao faraparany teto amin'ny firenena ny vaomiera manokana natsangana hanao izany ao amin'ny antenimierandoholona. Andro talata dia Nandray ireo mpanara-mason'ny fifidianana avy amin'ny komity mpanara-mason'ny fifidianana na ny KMF Knoe sy ny avy ao amin'ny hetsika roy ary ny trano-printy nasionaly ity vaomiera ity. Hiezaka mita ny fanadihadiana rehetra mialohan'ny fiafarany fotoam-piasan'izy ireo reto lola ireto raha ny fanazavana nentin'ny lola Olivera Kotovazaha. Atolotra ny filohan'ny antenimierandoholona ny vokatra izany fanadihadiana izany ary avoaka amin'ny gazety mpanjakana raha ny fanazavana entiny. Ao amin'ny kianjan'ny Betongolo avokoa no mena fotoana ireo zatovo na Antananarivo Renivohitra mikasa ny anaterika ny fitsarana miaramila. Eny avokoa ireo mponina avy amin'ny boriboritany enina no mitsara miaramila. Ny talata sy ny alakamisy ho avy izao no andraisana ireo vehivavy ary ny alarobia sy ny zoma kosa no andraisana ireo lehilahy mbola afaka mandalo eny Betongolo nefa ireo izay mikasa ny anio fitsarana miaramila amin'ny sabotsy raha toka tsy afaka namonjy ireo fotoana mena ireo izy ireo. Saingy aorian'izay dia tsy misy intsony indray raha tsy amin'ny herintaona ny fitsarana miaramila. Araka ny fanazavana nentin'ny Jeneraly Roger Soloniriny taliany fitaliavana miandraikitra ny fanompoam-pirenena sy ny fiandry dia adidy izay tsy maintsy tanteran'ny olo-pirenena lahy sy vavy sy ambifolo ka hatramin'ny 1 taona ny fitsarana miaramila. Karapanondro ihany no taratasy entina hanaovana izany fitsarana izany. Andoavambola sa tsy ny fidirana sekoly fanontaniana imbetsaka miverina teny Ivatana nandritra ny fihaonana solombavambahoaka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ny mikasika ny saram-pianarana eny amin'ny sekolim-panjakana. Raha ny voalazan'ireo olom-bafidy dia atao voamaika miakatra ny saram-pianarana eny amin'ny sekolim-panjakana. Ankoatr'izay dia anisan'ny raisan'ireo solombavambahoaka avy any amin'ny faritra mpamokatra lavanila ny niverina vaolana mba hampiakarana ny vidiny izay lasa ray hetsy ariary ny ambandrindra ary 2 hetsy ariary ny ambondrindra izay lavitra ny fetrambidina apetraky ny ministeran'ny indostria sy ny varotra izay 5 alina sy 9 hetsy ariary.